Ho ampitomboana mandrakariva ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Jeremia toko fa 20 andininy fa 1:10 hatramin'ny fa 3:10 nofinaina voalahatra ho antsika anio hivavaka isika. Andriamanitra rain'ny fahatsarana rehetra, le Andriamanitra niaro anay tamin'ny fandriky ny menarana sy ny asa matin'ny Satana rehetra, le Andriamanitra tia anay tokoa ka nihevitra anay mandrakariva. Misaotra anao zay Tompo fa afaka andre indray ny teninao ankehitriny, lay teny mamelombelona nofo mampanahy anay, ko angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny fanatrehanao sy ny fanazavana ny fanahy masina. Amen. Jeremia toko fa 20 ny andininy fa 1:10 hatramin'ny andininy fa 3:10 no vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Kanefa Jehova momba ahy toy ny lehilahy mahery mahatahotra, noho izany dia ho tafitohina ny mpanenjika ahy ka tsy haharesy. Homenatra indrindra izy satria tsy endry fahamenarana mandrakizay izay tsy ho adonona izany. Fa ianao Jehova tompony maro, izay mamantatra ny marina ka mizaha toetra ny vo sy ny fo, ho hitako ny famalianao azy, fa aminao no efa nanakinako ny adoko. Mirao an Jehova, miderahan Jehova, fa izy namonjy ny fanahiny malahelo tamin'ny tanan'ny mpanao ratsy. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehavako malala amin'ny Tompo, ao anaty fanenjehana maivaivay Jeremia mpaminany, noho ny iraka izay nampanirahan'Andriamanitra azy, nampanaovan'Andriamanitra azy, dia lasa nankalain'ny olona no enjehana, natao aza lambo mihitsy aza izy. Kanefa eo anatin'izany fanenjehana maivaivay izany no miantsoantso Jeremia eo amin'ny andininy fa 3:10 hoe mirao an Jehova, miderahan Jehova, satria Andriamanitra namonjy teo anatrehan'ny mpanao ratsy sy ny mpanenjika Andriamanitra. Andeha ho jerentsika eto amin'ity mofinain'ity ry havako. Jehova mamonjy ny olony, dia Jehova momba toy ny lehilahy mahery. Jehova mamonjy ny olony, dia Jehova momba toy ny lehilahy mahery, arak'izay hitantsika eo amin'ny andininy fa 1:10. Azo sara-tsaina zany lay lehilahy mahery, tomaty, ranjanana, vonina hiady, sahiatrika fahavalo. Jehova no momba ny mpanompon'Andriamanitra, ka natohinana fahavalo, natohinana fanenjehana, toa nisy fotoana aza nataon'ny olona fimehezana sy fanesona fotsiny ny mpanompon'Andriamanitra, fa eo anatrehan'izany ady zany no miseho Jehova mampijoro ny olony, miseho Jehova momba ny mpanompony, ka dia indro ho tonga menatra sy angahiahy ny fahavalo. Zany no ilazana eo amin'ny tapany faharoa amin'ny andininy fa 1:10 hoe noho izany dia ho tafitohina ny mpanenjika ka tsy haharesy. Homenatra indrindra izy satria tsy endry fahamenarana mandrakizay
izay tsy ho adonono zany, tsy noho ny amin'ny Jeremia fa noho ny amin'Andriamanitra izay momba ny mpanompony no ahatanteraka izany. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tsy mandao mandrakizay Andriamanitra. Zany no teny fikasana azontsika raisina ao amin'ny Baiboly. Na toy inona toe-javatra atrehan'ny mpanompony, na aiza na amin'inona na amin'inona, dia eo mandrakariva Andriamanitra. Ahatsiarovantsika ny teny izay efa nitenenina tamin'ny Josoa fa izay manao hoe: aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra aho, tahaka ny nombako an'i Mosesy nombako anao koa. Rehefa tojo ado sarotra ny apôstôly Paoly tamin'ny fotoana androny, dia hoy ny filaza manao hoe: ary ny Tompo nijoro teo anilako ka nampahery ahy. Ry havako malala ao amin'ny tompo, miatrika ady sarotra ve ianao? Mety misy fanenjehana, mety misy fanakorana, fimehezana sy fanesoana ataon'ny hafa. Tsarovy, Jehovah momba anao toy ny lehilahy mahery, toy ny lehilahy vonina hiady, toy ny lehilahy sahiatrika fahavalo. Raha mandinitsika ry havana, hitatsika fa mitsimbadika mihitsy ny tantara. Lay Jeremia kanosalahy, lay Jeremia izay be ranomaso sy be koretaka fitaomanina lava, ampijoroan'Andriamanitra toy ny lehilahy mahery satria Andriamanitra momba azy. Ny zavatra faharoa izay hitatsika ry havako malala dia ny hoe: Jehovah mamonjy ny olona, dia Jehovah izay mahalala ny olona. Jehovah mamonjy, dia ilay Jehovah Andriamanitra mahalala ny olona. Araka ny ambarany 2:12, fa Jehovah tompony maro izay mamantatra ny marina ka mizaha toetra ny vo sy ny fo. Io no Andriamanitra izay mamonjy. Fantatry Jehovah ny mpanompo izay nirahiny. Fantany ny fisalasalan'i Jeremia eo anatrehan'ny fahavalo. Androso maty renibe, hiemotra maty raibe. Tsy hitory ny tenin'Andriamanitra izay nampitondrainy izy, nefa nantsoan'Andriamanitra. Hitory izy, reo ny vahoaka fa manenjika azy. Hitan'Andriamanitra ny tebiteby zany, lay Andriamanitra izay mamantatra ny vo sy ny fo, lay Andriamanitra mahalala ny mpanompony. Haitsika tsara ny fomba filazany Davida azy any amin'ny Salamo any, dia ambaran'i Davida fa efa nandinika ianao ka mahalala ahy, mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako, mahafantatro ny hevitreny lavitreny, voavidinika ao ny toetro na mandeha aho na mandry, ary fantatrao tsara ny alehako rehetra. Indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako, fa manodidina eo ivoko sy eo anatrehako ianao. Ry havako malala ao amin'ny tompo, mamonjy any Jeremia mpaminany Andriamanitra satria fantany ny Jeremia, fantany izay tanjany sy fahalemeny, tanjany ny heriny, fantany ny heriny sy ny fahalemeny, fantany ny momba ny mpanompo izay irahana io. Tsy anjarantsika ny ampahafantatra an'Andriamanitra momba izany, fa fantany io. Ary zany fahafantaran'Andriamanitra ny olony zany indrindra no amonjeny azy. Atsiarovantsika ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe: fa ny fahalemeko no fahatanjahako. Raha marina Andriamanitra mamonjy, zany no tazantsika eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tsy mamela irery ny mpanompo ny Andriamanitra, tsy mametsy ny fahatan'ny mpanompo ny Andriamanitra, mihevitra mandrakariva ny mpanompo ny Andriamanitra.
Zany no hitantsika sy hitazantsika eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao, satria fantatsika fa tsy mba mahafoy mihitsy Andriamanitra. Ho aminao koa anie izany tenin'Andriamanitra izany, ahafahanao midera sy mankalaza an'Andriamanitra raha mbola velonaina koa mihira ho an'i Jehova, midera an'i Jehova, satria efa lehibe ny famondram-pony tamintsika. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao. Misaotra anao izay noho ny fahatsarana rehetra izay nataonao eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao izay satria fantatray, tsapanay fa tsy mandao na mahafoy anay mihitsy ianao. Misaotra anao izay Tompo satria fantatray fa hitanao ny adinay, hitanao ny toe-ponay, hitanao ny tsy fahamarinanay aza, kanefa mamonjy anay ianao, tsy noho ny aminay fa noho ny aminao. Eo anatrehan'ny fiatrehanay ny fiainana dia mangataka ny fiarovanao zahay. Rakofy amin'indra fonao izay Tompo mba ho afaka hamakivaky ny fanompona sy ny iraka izay efa nanirahanao anay. Fa mivavaka ihany koa izahay Tompo amin'ity andro an'ity ireo mpaminany maro izay nirahanao tamin'ny anaranao, ireo mpitory filazantsara maro, ireo mpitandrina, katekista, evanjelistra maro samihafa manerana izao tontolo izao, nirahinao hitory ny filazantsara. Tompo, ombao amin'ny fitiavanao izy ireny ka hahavita ny adidy izay nanirahanao azy. Ankininay ampelantananao Jesosy ny momba azy ireny. Ankehitriny izay Tompo dia mivavaka eo anatrehanao ho an'ny izay mila ny fanatrehanao, ireo izay very asa, ireo izay eo am-pitediavana asa, ireo izay tsy hanasa, ireo izay mitady ny amin'izay hivelomany. Andriamanitro, vangeo amin'indra fonao re, eno re ny vavaka izay asandrany aminao, ary manampia azy araka ny fombanao Andriamanitra. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Ho anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Amen.